nisy olona nylaza hoe lazainy hoe izay nanoratra ty aloha de olona tsy fantatra fa hitako tsara zany zay zavatra tazonao tsainao no mirona mifantaterana eo amin'ny fiainanao. Raha mitoy amin'ny finoana tahaka izay efa nonao foana ianao de mitoy amin'ny fihetsika izay efa nietsehanao foana. Raha mitoy amin'ny asa izay efa niasanao foana de mbola hitoy azo izay efa azonao foana koa ianao. De raha ty azo vokatra hafa amin'ny fiainanao ianao na amin'ny asanao, ny ilaina ataonao de ny manova ny sainao. Firy aminareo zao mitady vokatra hafa amin'ny fiainanareo? Tsy ho azonao zany raha tsy efa manova ny fisainanao ianao. Tena magaga ny herin'io fisainanao io. Raha mihevitra ianao hoe tsy mahavita zavatra mihitsy, de mety tena tsy hahavita zavatra mihitsy tokoa ianao. Misy fiantraikany lehibe eo aminao ny fisainanao. Fa mila mino isika hoe mahavita, afaka manao izay ilaina ataoko amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy, ilay mampahery ahy. Tsy mitombony zany hoe hanova ny fiainantsika zany raha tsy efa manova ny saintsika. Ny akamaroantsika de miandry fotsiny. Zany hoe ianao zany tsy mampiasa faniriana mihitsy na mba misaina izay zavatra tonga ao an-tsainao ao. Mandra-pamantaranao fa ny fahavalonao de Satana izay mampiasa ny saintsika mafy mihitsy mba hifehezana sy hiazonana antsika. Tsy hantanteraka ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, fa tsy tokony hijanona fotsiny isika na hipetra-potsiny hamelan'ny fahavalo ameno ny saintsika. Ho fen'ireo karazana fisainana diso de hijanona fotsiny eo ihany koa. Ka de mampianatra olona mba hanao tanjona fisainana izay. Firy aminareo zao no mba nahita fivoarana de kely azy momba izany tanatin'ny 2 andro teo. Mba manomboka misaina zavatra fanahiniana. Ary zany mihitsy ny tena dikany hoe mandinika. Ny teny hoe mandinika midika hoe fisafidianana zavatra izay tianao mba ho saina. De sainao zany verimberina foana de avadibadika ao amin'ny sainao mandra-pahatonga izany ho sombony aminao. Dao jerena ny Josué 1:9. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity. Ary zany tsy midika hoe tsy tokony ho teneninao zany. Marina zany milaza hoe tokony ho lazainao amin'ny vavanao sy voakavy ao aminao matetika foana zany. Fa tokony handinika an'izany andro aman'alina ianao. Ka eto sika no mahazo ilay fepetra roa izay lazaiko zao. Misaina mikasika ilay teny de miteny an'izany. Mandinika ilay teny, misafidy zavatra izay ho saina fanahiniana. De mandinika an'izany mamadibady izany ao an-tsaina de mipitsipitsika izany mangina ianao. Mba hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ka Andriamanitra zany de miteny an Josué hoedin'io ilay teny de teneno andro aman'alina zany mba hanaovanao azy. Ka tsy mba hanao izay zavatra tokony ataontsika zany sika raha tsy efa manavao ny saintsika aloha, satria any amin'izay alehan'ny saina no alehan'ny olona ihany koa. Fa izay sain'ny olona ao am-pony ao, zany koa izy. Aza miadaladala zany ka isaina hoe ianao azo ny fiainana izay tadavinao nefa ianao mipetrapetra-potsiny eny amin'ny sezam-piangonana eny isan-kalahady mihaino olona mitoroteny fotsiny. Fa mila manao ny anjaranao ianao de zany midika hoe mila manao ny tenin'Andriamanitra ho lohalaharana amin'ny fiainanao. De tianao ilay teny de iainanao koa zany. Mifanapa-kevitra ao de ompanao amin'izany de mandinika ilay teny ianao de teneninao zany. Fa rehefa manomboka an'izany ianao de misy zavatra miova koa eo. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty bokin'ny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina. Hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany de roviana de rehefa avy teneninao sy saintsainao zany de alavorarina lalànao ianao. De tena ahita fahombiazana sy fanambinana tokoa. De tehijeriny Salamo 1:2-3. Ny Salamo 1 indrindra mihitsy. Fa ny lalàny Jehova no sitrany. Eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina, ny fitsipony, ny taridalany, fampianaran'Andriamanitra. Mila manao fahazarana tsara sika sa ahoana? Aza de misaina izay lasa ao andohantsika rehetra ao, fa safidio izay tiatsika ho saina de mba atao fananiana. Efa tena zatra mandinika andro aman'alina izy. Mianatra sy misaina fa ho tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izy. Efa vonona amony vony amin'ny fotoana izy. Ary ny raviny tsy mba ho maina na alazo. Ary izay rehetra ataony ho lavrary avokoa ho tonga amin'ny fahamatorana.
afaka manova ny fiainanao amin'ny famelana ny ten'Andriamanitra anova ny sainao ianao. Zao andeha jerena ny Korintiana 4:10. Andiny 4:5. Tiako hijery ny sasany amin'reto soratra masiny reto sika mialohan'ny tena hitoriko teny. Fa tsy avy amin'ny nofo fiadian'ny nofo amandra ny fiadian'ny tafika ahy. Fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy ary lay fiarovana mafy izay resahany eo dia miresaka fiarova-tsaina mafy. Sehatra ao an-tsaintsika ao zany, izay babon'ny Satana amin'ny eritreritra dia fefehiny ho azy rery dia lasa diso fanantenana amin'izany sika. Raha toa zany sika, na koa miaraka amin'ireo fiadin'ireo, ny tena hoe ilay tenin'Andriamanitra mandrava fisainana izahay. Ndevoly ianao izay adiana hevitra aminao. Dia teoria sy fisainana maro ary rehare sy zavatra adala izay ataony hanoerana ny tena fahalalana marina an'Andriamanitra. Dia zahay koa, iza hono, zahay koa vonina maly ny tsy fanarahana rehetra mba ho amin'ny fankatoavana an' Jesosy Kristy ilay Mesia. Ka tsy afaka mipetra-potsiny ianao dia misaintsaina izay latsaka rehetra ao andohanao. Tena tsy havita zany mihitsy, za tsy havita zany mihitsy, za tena tsy izy mihitsy, za tena tsy mahavita zavatra tsara zany mihitsy. Ndrehetra voatadahola fa tsy za tsy mba manam-bola zany mihitsy. Raha mba manam-bola kely dia misy zavatra mitranga mandany zany foana. Za tsy mba manana tokantranoko mihitsy, za tsy manana fiarako mihitsy, za tsy mba afatrosa mihitsy dia zanako zao dia rongony dia hitanareo tsy haiko mihitsy izay hitranga fa ny fiainana zao tena meratsy dia arehoana koa ny ekonomia dia hitanao za zany tena matahotra. Dia makany am-piangonana ny lahy dia milaza ianao fa mila fahagagana. Andriamanitra mba ame fahagagana. Za ny aina tahaka izany mihitsy taona maro ka tena haiko mihitsy izay lazaiko zao. Vai ny fomba fisainanao? Avozy ny sainao. Dia anomeanao izay ilainao zany mba hanombohana katobo koa an'Andriamanitra fa arakaraka ny ankatoavanao azy tahaka izany dia me mahita zavatra miova eo amin'ny fiainanao ianao. Tena tia meno izay ilaintsika tanteraka mihitsy Andriamanitra. Mety efa hainareo zao ilay teny hoe fahombiazana ampiasainao ao am-piangonana. Za azy efa nomarianao isan'ny mpitory-teny fahombiazana izay zavatra tena adala indrindra reko zany. Tahaka ny hoe tsy mitory afa-tsy zany aho, za diso mihitsy zany. Zany mihino fa Andriamanitra mitady ny olona ho voata. Dia tsy haiko hoe maninona nareo no mamaky Baiboly nefa tsy misaina zany. Zany hoe ampatsorana tsy haiko hoe maninona nareo no afaka mamaky Baiboly nefa tsy misaina fa tena te hitany olona Andriamanitra. Firy aminareo mananjanaka? Mba tianareo tahina very zareo? Misy olona tianareo omena zavatra mihoatra noho ny zanakareo ve? Zao, raha mahatsiaro tahaka izany sika, tsy maika mihoatra noho izany ve? Andriamanitra, hitako fa. Raha misy tena hoe fitoriana teny fahombiazana tahaka izany hoe olona izay tsy maintsy zany ihany no toriany dia lasa mitondra ilay afatra ho any amin'ny tsizy izy dia hivoana amin'izany. Za tsy mino zany hoe tokony ho tia voly sika sady hitady zany koa. Hitako fa tokony hitady an'Andriamanitra isika aloha ary voalohany indrindra amin'ny fiainantsika zany dia izy no anao izay, izy no hanome antsika izay afaka fezintsika tsara aloha. Za tsy mila izay zavatra tsy tena voafehako zany. Ary tsy te ho tendan-kanina amin'izay efa ananako zany any tiako dia hoe te mba hanam-pitaovana mba ahafahako manampy ny olona rehetra maneran-tany. Fa ny Salamo 5:7-8 dia tiako hitanareo zany mba tsy hanahinareo ny amin'izany tsony. Salamo 5:7-8. Aoka hioby sy hifaly izahay mankasitraka ny fahamarinako ary aoka izy anao mandrakariva hoe ankalazaina ny Jehovah izay mankasitraka ny fiadanany mpanompony. Ka milaza foana hoe Andriamanitra mankasitraka ny fahombiazana amin'ny fiainako dia mba tokony ilaza zany koa ianao. Salamo 7:20. Jehovah no mpiandry tsy ananjava mahory aho. Amen. Ka afaka mijoro eto dia anao fizarana efatra ny amin'izany fahafenon'Andriamanitra zany. Fa ny fijerena fotsiny teny hoe fahombiazana ao amin'ny Baiboly dia tena feno azy mihitsy ao. Tena tian'Andriamanitra ho fenonana tsy ampy aminao. Tena tiany ho faly ianao eo amin'izay misy anao eny an-dalanao amin'ny alainao fa tsy no afa-po amin'ny tsy fahatanteran'ny fandrininao ianao. Dia isain'ireny karazana fahoriana manokana ireny dia ilay hoe tokony ataonao amin'ny anaran'ny Tompo. Amen.
tena tian'Andriamanitra fenona izay ilainao, tena tia ny anana asa tsara ianao, tia ny anana toerana tsara ivelomana ianao, tena tia ny anana fiarakodia hitondranao any amin'izay ilaina alehanao izy, tena tia ny anana namana tsara ianao, tena tia ny anana fiainam-panahy tsara ianao, alalan'Andriamanitra, alala hoe iza moa izy, tian'Andriamanitra ho voatany sika amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainantsika, ara-panahy, ara-tsaina, na fihetsepo, ara-batana, ara-bola sy ara-tsosialy. Afaka ataontsika maina ve zany? Fa tsy hoe raha mbola anohany ianao zao dia midika hoe tsy mitombo mihitsy ianao zany, dia tsarovy zao lazaiko zao, mifalia foana amin'izay toerana misy ianao, satria isany sombiny amin'ny fivoaranao zany. Raha zara fa manana izay etsehana ianao zao aloha dia mifalia amin'izany, fa raha mbola eo ianao aloha aza mamiteny zany hoe za tsy mbo nanjavatra any, tena tsy ho vitako mihitsy zany, tsy ho vitako zany, tsy ho vitako zany, za tsy manam-bola zany, za tsy hanam-bola zany, za tsy mbo afatroso. Zany ianao tena tokony laza foana hoe ho ankalazaina ane Jehova izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony. Za mandinika ny teny Andromanalina, haiko fa ty Andriamanitra, izy no hitsinjo ahy, izy no hitany fiainako. Hitanareo, isan'andro manao hoe Andriamanitra manokafa varavaranao ahy dia manakatona izay tsy ilaiko izy. Ny fitsinjovany eo amin'ny fiainako. Averintsika rehetra hoe te hita ahy Andriamanitra, dia tena te azo an'izany aho. Eny ary, ny herin'ny fisainana manaraka izay tiako resahana anareo dia ny larina fahasivy angamba zany midika hoe mbola mila manao ny fahasivy sy fahafolo raika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo zany. Sasany amin'ireo tsy dia mila fotoana lava loatra. Tady fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny tenako sy amin'ny olo-kafa ihany koa. Zaho tena manandanja amiko zany satria efa tonga teo amin'ny fotoana izay tsy nieverako tsony fa zava-dehibe ny miaro ny eo am-pandriana rehefa tsy hanana fiadanana ianao. Ary tsy hanana fiadanana kisendrasendra akory fa mila ataoko tanjo zany. Tanjony, fihavanana. Petera voalohany toko fahatelo andininy faha raika ambin'ny folo. Raha afaka jerentsika io andininy io. Mampianatra antsika fa mila mitady fihavanana isika. Dia mila tena katsahantsika zany. Dia arahantsika amin'ny herintsika rehetra. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka anao soa, aoka izy hitady fihavanana, firindrana, tsy fikorontanana amin'ny tahotra, fitodinan-javatra, na ady ara-moraly. Fa aoka izy anaraka azy. Aza manindra izara fa mifandray amin'Andriamanitra zany na eo aminao sy ny olona na amin'ny tenanao. Fa manaraha dia tena katsao mihitsy zany. Miresaka fifandraisana anankitelo izy eto. Manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Mila azontsika antoka fa tena mihavana amin'Andriamanitra. Ary sarotra manao zany, fomba hiazonanao izany fihavanana amin'Andriamanitra zany dia ny fialanao amin'ny fahotana eo amin'ny fiainanao. Dia fomba roa no anaovanao zany. Na ianao tonga dia manao ny tokony atao, na raha sendra manao diso ianao dia tena mora mibebaka aingana. Mangataka amin'Andriamanitra melanao ianao dia fezanao tsara izay ataonao dia zany ny fomba hiazonanao ny fihavanana amin'Andriamanitra. Nao indray dia tsy mba hiavana amin'Andriamanitra zany raha vao tsy mankatoa azy. Tsy rarahako hoe ahoana ny amafin'izay ezaka ataonao amin'izany, fa tsy mba hiavana amin'Andriamanitra zany ianao raha vao ny any anatinao lalilany. Raha mahitsy tsara ianao hoe ninona fialatsiana ataonao amin'izay ataonao any, raha toa ianao hoe any anaty lalilany malala fa misy zavatra tsy tokony nataonao dia tsy mba azo fihavanana amin'Andriamanitra zany. Amen. Ary tsy mahita fomba hafa tsara ilazany zany mihoatra izany fomba lazako azy zany. Rehefa te hanao zavatra marina isika, afaka manao fialatsiny isika, tena ndrehetra azy manao zany, fa tsy raran'Andriamanitra izay ataony rehetra any. Fa miatrika ny tsirairay avy amintsika izy. Ary mety misy olona hainao eo amin'ny fiainanao izay afaka manao zavatra, kanefa tsy mba mahatsiaro na dia kely aza ny fanatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy melanao tahaka an'izany. Ary tsy mila iverinao akory ny amin'izany, fa mila hainao fotsiny hoe izay mena be dia betsaka koa no takiana aminy. Ary mety efa nangataka zavatra tamin'Andriamanitra ianao izay tsy mba nangatahany'izy ireo taminy akory, fa raha tianao anao zany amin'ny fiainanao Andriamanitra dia mety mila mandeha lalana tery kokoa ianao mihoatra azy ireo. Olona samihafa ny resy lahatra ny amin'ny zavatra samihafa amin'izay antony eo, fa izany no isan'ny zavatra izay tena mila resentsika koa, fa tsy hoe ny olona rehetra afaka manao zavatra tsy izay midika fa afaka manao zany koa ianao. Alleluia. De ianao tsy voatery tsara azy ny amin'ny fanaovana izany. Satria nanomitranga amin'ny olona izay mitady hiaina fiainana masina
mihevitena amin'izay izy avy eo fa izy rery manao tsara n'izany de avy eo tampika eo de lasa mitsara ny olon-drehetra zay tsy manao ny zavatra ataony izy fa avela ho an'ny olona eto ambavaka izy avela ho Andriamanitra no anitsy azy fa ianao kosa manana antoka fa hoe tena manao zay tokony atao fa ny ambin-drehetra tsy ianao mandamin'izany fihavanana amin'Andriamanitra sehatra manaraka zay tokony azonao antoka de ny fihavananao amin'ny tenanao ihany ary efa nresaka betsaka mikasika izany efa nampianatra betsaka mikasika izany satria ny tena olana lehibe tamin'ny fiainako izany ary hitako fa olana lehibe amin'ny fiainan'ny olona maro koa za tena nanana olana lehibe tamin'ny fiarahamiaina amin'ny olona mihitsy ary tena te olona tena te ho tsotra de ho tia olona sy aharitra ary amindra fo fa toreny tsy mahavita zany fa ny farany Andriamanitra naneho hoe tsy afaka ny tia olo ka fa satria tena ko aza tsy tiako akory raha tsy afaka ny amezay tsy anananao ianao zany no ijanonako amin'izao fa mila tena manana fifandraisana tsara amin'ny tenanao ianao mila manana fifandraisana tsara amin'ny tenanao ianao ary soratra masina izay eo ambany io no manamarina an'izany dao jerena amin'ny Petera 1:7 tapany farany amin'ny teny io aza tsorina natao amin'ny akamona mba te hanam-pihavanana tsy izany no azonao zany fa mila edinao zany de aranao mafy de mitany zany amin'ny herinao rehetra de hotadavinao zay zavatra mangalatra ny fiadanana eo amin'ny fiainanao de elanao amin'izany rehetra zany amen nao jerena ary le teny aza mitany zay zara fa hifandraisana amin'Andriamanitra zany na ampiaramonina aminao na amin'ny tenanao fa fifandraisana telo samihafa no resahany eto sehatra zay ilaina ananatsika antoka fa edanantsika ka de manontany anareo andro any mba tiany tenanareo ve nareo sasany aminareo zao zany fa saika tena manome antoka mihitsy fa tena maro ny olona ato zay tsy mahay manao an'izany mba tia ny tenanareo ve nareo mba manaiky ny tenanareo ve ianareo mba mahalala ny fahalemenareo ve nareo tahaka izay ahaizanareo ny herinareo ary ampatsorana nareo rehetra tsy de sairana zany loatra zany tsy mampahery hoe mba ananatsika karaza toetra tsy izy na adala amin'ny fahotana fa tsy de zany loatra ny resako eto fa ny sasany amin'ny fahalementsika nge tsy fahotantsika fa de resaka momba antsika fotsiny reny zay tiatsika mba ho hafa tiatsika mba ho afaka anao zany zavatra zany sika zay efa ataony hafa fa tena toreny hoe fanomezana ho azy reny zany sa atao tsotra aminy fa ho atsika sarotra koa zany fa mora kokoa ny vadiko ny otony de mora herahana mihoatra ny miaraka amiko za tena mila mameno tenako amin'izany sehatra zany zao fa nisy fotoana maro tamin'ny fiainako tamin'izany naniry mba hitovy aminy zany hoe zany teny taminy tena mety ho tsara zany to de aza manana amin'inona na amin'inona na manao zay anahinany amin'izany da evy de manana ny valiny amin'ny olana rehetra apetrao ny fanahina rehetra rehefa manana olana tsy sa mangataka toro-hevitra aminy akory satria evaiko sady zay avaliny apetrao ny fanahinao ary marina ny azy fa sarotra ao kokoa ny manao zany noho ny azy zao afaka tsotsika hoe fahalemena ve zany tsy haiko aloha angamba zany hoe fa matanjaka kokoa amin'izany sehatra zany no za izy fa hitanareo zao zany mihitsy inao de enao eny foana fa za zao tena ny asa mafy komba zany misy sehatra sasany amin'ny fiainan-devy zay tena ilaina isana mafy kokoa tsy mahagaga an'Andriamanitra zany ianao tsy hoe nalaina ianao de tapitapika eo nanaovany hoe re olona fa inona ary ty manahirana aty Baiboly milaza fa nisafidy ianao manokana Andriamanitra satria tiany ianao ary efa hainy ny fiafarana hatrany am-piandohana izy ny tompo sy mpanefanyzany ny isan'androm-piainanao de voasoratra eo amin'ny bokiny mialohan'ny ainanao ireny akory aza efa hain'Andriamanitra daholo ny teny rehetra eo amin'ny vavanao zay tsy mbola nilazainao akory hainy daholo ny fanapa-kevitra rehetra mialohan'ny anaovanao zany fa mbola ho ihany izy hoe tena tiako tsy misy fepetra ianao za tsy mahafoy anao zany za hiara hiasa aminao de hiazonanao sy hiaro anao karaha toa zany ianao ka tsy mbola tena nanakaiky ny tenanao marina de mila manao an'izany raha amin'ireo fomba zay ahafahanao miavana amin'ny tenanao zao
ny tsy fandaninao ny fotoananao anaovanao zay zavatra tsy hainao tsara akory. Tena mampalahelo ny isan'ny olona zay saiky mameno ny 20% ny heriny izy ireo ezahana ivoarana amin'ireny sehatra zay tsy dia mahatsara azy ireny. Ka mihoatra ny fandaniana ny 20% ny fotoana ny amin'ireo zavatra 2 na 3 zay tena hainy dia ho lasa folo ambony amin'ireo sehatra rehetra ireo izy. Zaho zao tena mahay miteny ka dia miteny aho. Zaho zao dia vavao amin'ny tenan'i Kristy dia tena manao fanazarana amin'izany foana. Fihavanana amin'Andriamanitra, fihavanana amin'ny tenanao, fihavanana amin'ny mpiara-monina aminao, mba ahoana ary tena ahafahanao miara-miaina amin'ny olona. Ireo olona larana voalohany aza dia miandrandra azy ho tahaka anao daholo satria tsy ho zany mihitsy. Fa samy hafa daholo sika rehetra. Ianao zany ao anaty fianakaviana ray dia misaina hoe ahoana ary mba nivoandreto zazy reto avy tamin'ny fitoerana ray ihany. Zany zao dia tena tahaka ny fifanoherana tanteraka mihitsy. Ianao zany tena fa avy aiza ianao? Avy amin'ny planeta hafa. Kanefa dia manao karazana fahaizana amin'ny olona Andriamanitra dia manome antsika karazana fampilana ihany koa izy. Satria mifampiankina daholo sika rehetra. Fa Satana manao izay editsika satria hainy tsara noho isika izay zavatra hitranga amin'ny hery izay ho ananantsika rehefa mianatra ny fifandraisana sy fifanekena isika. Ny any ilaina ataonao dia verina mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly dia afaka mahita ny fiangonana vaovao taloha ianao tamin'izy mbola tanora mialohan'ny sindreo fotoana adaladala sy fisaratsarahana ary ny anaram-piangonana dia ireny zavatra samihafa ireny fa tena nahery ny fiangonana tamin'izany. Fagagana ny fitsangana ny olona tamin'ny maty dia malemy mitsangana ny marena mandreny jamba mahita dia anarivo ny olona manampisa ny fiangonana isan'andro. Ny olona mameza ianana mba nanampiana ny olon-kafa mba mila omenao fotoana ampy ny olona. Tsy haiko hoe zany hoe matetika ny olona tady hiaraka amin'ny zavatra za zany tsy te hiditra amin'izany akory. Satria mety ho tena mahafinaritra amin'ny voalohany zany. Fa tampokeo misy olona miantoka zany fa avy eo olio tsy tian'izay nataon'ilay ray izay niantoka an'izany dia izao mila misy fiantohana indray izany dia izao ry zareo maka ny atsasaky ny ekipa dia manohatra ny atsasaky izany dia za zany tena fa tsy manam-potoana ny amin'ny fiainana tahaka an'izany ntsony aho. Tsy hanao an'izany. Mifantoha amin'ny zavatra tsara mikasika ny olona mihoatra ireo zavatra izay tsy tianao fa tena mora koa aminao ny havana amin'izy ireo. Menarany mampiavana ny tenanao amin'ny olon-kafa. Efa tena mampangorovitsiaka ny filazana izany fotsiny. Fotoana voalohany nahitako izany teny izany tao amin'ny Baiboly hoe ny vehivavy tokony hanaiky ny vadiny. Hoy aho hoe tena mety manany ihany angamba ianao. Ianao kosa angamba manany ihany. Mila nianatra fa ny zavatra rehetra tsy voatery andeha arak'izay tiako ary Andriamanitra ny tena marina mankafy sy manome antoka ny fotoana izay tsy nazoko izay tiako ka mba ahitany ahy. Sy ahitany izay mety ho ataoko fa ny fomba fiatrehantsika ambany fanerena dia mba inoa aho zao ny fomba ataontsika ambany fanerena no manam-pirofo na isika zany vonana na tsy vonina ho amin'ny sehatra manaraka. Fomba ataontsika ambany fanerena fa tsy izay ataontsika rehefa mety daholo ny ataontsika. Ny fomba ataontsika ambany fanerena no pirofo na isika tena efa vonina ankalay zavatra izay nangatantsika tamin'Andriamanitra marina na tsia. Eny ary aleo mba haveriko indray zany. Ny toetra asehontsika ambany fanerena no mampiseho hoe iza marina isika hoe dia izany no maneho ireo zavatra eo amin'ny fiainantsika izay mbola ilaina hatrehana indray. Ary indrindra rehefa mila miditra amin'ny zavatra tery ianao ka manao toetra ratsy fa tsy mila mampiasa saina amin'izany akory azy ianao. Ilaina lazainao dia hoe izao Andriamanitra hitako fa tena efa mihitako izay zavatra ilaina ho vaiko. Misaotra ny amin'ny nanehoanao an'izany farafaratsiny za tsy nandiso ny tenako.
Za zany mba tonga tamin'ny toerana izay nisaorako an'Andriamanitra misaotra ny amin'ny naneonao an'izany farafaratsiny za zany tsy namita tena sady tsy misaina ao ambony tenako metra noho izy. Zany mihitsy mahatonga an Jakoba voalohany laza hoe ataovy ny fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana.